Ampitiavana indray no hitongavana eto aminao ary ampifaliana no hanononana ny fahasaran'ny tompo sy ny fiadanany anjaka sy anapaka mandrakariva ao anivon'ny fiainanao rehetra. Amen. Ya, indritra indray izay sandrahavavy izay tazana eto amin'ny sary tonga hitondra fifampizarana amin'ny alalan'ny fanontaniana sy ny valiny. Ny fanontaniana moa dia efa izy efa hitanao eo amin'ny soratra eo ambony eo ambony lohana eto zany ny hoe ohatran'ny hoe natao hoe sandoka sy ny hoe ny fisehoan'izany sy ny fihavan'izany zany. Ya, efa nisy an'izay fizarana voalohany, faharoa, ity indray zany fizarana fahatelo izay hoentina ampitiavana lehibe ary marina amintsika foana tsara no miteny hoe tsy entina hitsaratsarana olona ny anton'izao fizarana ho atao zao fa entina ho lakolosy fanerana ho antsika rehetra ary halalantsika ny tokony iainana sy atao ao anatin'izao fiandrasana any Jesosy izao. Dia mialohany andrenesantsika ny feon'ireto rahavavy reto izay efa mafitripitrika tokoa ny hitondra ny valin'ny fanontaniana dia tsara roa raha mety ianao dia mba hivavaka aloha tsika ho fametrahantsika ny fiarana eto anatrehan'ny tompo. Andao ary hivavaka. Halleluja, ray masina ianao, misaotra indrindra anao zahainy amin'izao ora sy fotoana izao fa afaka indray hitondra fifampizarana amin'ireto olona marobe izay omenao fotoana afaka hiheno izao fizarana izao indray. Misaotra tompo fa tsy afaka nanatotosa izao teto izahay raha ohatra ka tsy nomenao anay ny fahafahana andehanao an'izao fizarana izao. Ary tsisy olona koa afaka handety feo ty raha tsy misy olona nomenao sofina any afaka hanongilana ny sofiny handreza ny feo entina eto izany. Tompo angatahako mihitsy ny asa mifananao dia napita ny teny any amin'ny olona tsirairay avy izahay reto dia ny rahanao fanamasina andeha hanao izao fa ianao misy no andeha hitondra ny teny any amin'ny retsim-pandrenesana sy amin'ny fo rehetra any ary tsy hisy alamaina izay rehetra mba mandreheto fa mba handray zavatra na dia kely fotsiny aza avy aminao fanamasina ka meteza anao ary hiaraka aminay meteza anao hanao ny asanao ary indreto izay voninahitra any anatotosa ny hiraka izay ampanaovinao ka raiso ny toeranao fanamasina ary indreto koa zahay mivona metraka anao amin'ny toeranao dia atombokay amin'ny analany anaranao Jesosy izao fifampizarana fanontaniana sy ny valiny izao. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Ya, ndao ary hiditra amin'ny tena votoatin'ny fotoana sika dia ny fanontaniana sy ny valiny. Ny fanontaniana petraka dia efa averiko kely ny hoe inona no atao hoe sandoka ary ny hoe fisehoan'izany fa andraso aloha vetivety aza maika ianao andre ny valiny fa ampatsiahy kely ianao hoe hoanao indrindrandrindra hoanao izay vao sambany mihitsy nandre ty fizarana atao anivon'ity pejy ity dia mba iangaviako na irako na entaniko ianao mba hisabone ny pejy na ato anivon'ny YouTube ianao mandre anay na ato anivon'ny Facebook dia raha tsy mampaninina dia afaka sabonenao ny pejy dia amin'izay fotoan'izay isaky ny misy fizarana toy izao entin'ireto mpikambana reto ato anivon'ity pejy ity dia mba anisan'ny olona mba mandray foana ianao mba mahazo an'ireny fizarana misy filaharany partie 1, partie 2, 3, 4 ohatr'izay dia mba mahazo koa ianao zany dia mba sy ho diso anjarany amin'izany dia sista fanetanana fo izay fa andao aloha sika handray an'ireto rahavavy izay efa vonina ireto hitondra ny valin'ny fanontaniana amintsika dia mihaino finaritra ary ho atolotra mpitiavana ho anao rahavavy ny fitenenana. Falmerabantsika rehetra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra izay mametraka ny fanontaniana. Ny fanontaniana moa dia hoe inona atao hoe sandoka ary fantatro ve ny manavaka azy dia ampanetretena no entiko hamaly an'izay fanontaniana izay dia ny atao hoe sandoka dia fantatrao ve ny atao hoe sandoka dia ny entiko hamaliana anazy voalohany hanao ohatra kely ahako alohan'ny hamaliko azy dia ohatra zao ataoko ohatra voalohany hoe ny vola sandoka sy ny vola tena izy tena mitovy ireo fa misy
misy kely fotsiny ao anatin'ilay sandoka tsy mahavola tena izy azy dia ny tombo-kase an'iny vola iny tsy misy tombo-kase ilay sandoka fa ny tena izy misy tombo-kase. Dia eto tsika dia resaka amin'ny tontolo-panahy moa izany ny fanontaniana hoe sandoka sy ny tsy sandoka izany ahoana no hamantarana ny hoe sandoka izy. Amiko manokana raha amin'ny fijeriko azy manokana ny atao hoe sandoka aloha voalohany indrindra dia mpanjara fivavahana izany hoe mpitondra mpitarika anankiray izay tsy manaiky an Jesosy Kristy hoe Andriamanitra izay aloha dia voalohany indrindra sandoka izay. Raha misy izany olona miteny fa Jesosy dia tsy Andriamanitra ary tsy tokony hivavahana dia efa tsy izy izay tsy azo atao hoe kristianina izy satria Jesosy mihitsy no teny izay mino ny zanaka dia mino ny ray koa ka raha tsy mino ny zanaka izany dia tsy mino an'ray. Raha hoe mino an'ray fotsiny nefa tsy mino ny zanaka dia tsy mbola izy koa izay satria ny finoanan' Jesosy Kristy no ahafahan'ny olombelona izay mino azy hiditra amin'ny fanjakana lanitra ka raha misy izany olona tsy mino an Jesosy dia tsy azo atao tsy izy izany izay tonga dia atao hoe sandoka satria Jesosy no lohan'ny fiangonana. Dia eo ihany koa ny faharoan'izay misy ny mpanjara-pivavahana moa izany no tena fototra izay satria ilay mpampianatra aloha no mitondra ny olona ao anatin'izay zavatra izay dia ny mpampianatra foana no jerena amin'izay zavatra izay ahafantarana hoe sandoka satria dia ny fomba fampianarany rehefa tonga ny fotoana izay hivorian'ny mpiangona rehetra azy mipino dia tsika moa amin'ny maha-kristianina dia mila an'izany hoe sakafom-panahy izany. Ny sakafom-panahy hita ao anatin'izany fiangonana izany anefa dia resaka ohatran'ny hoe fitahiana fotsiny fitoriana fitahiana fa tsy mba misy fitoriana ny fanjakan'ny lanitra mihitsy sady tsy misy hoe fananarana ny olona fahotana manintso ny olona hoe izao ny fahotana izao ny tokony atao handovana ny fiainana fa tonga dia hoe resaka fitahiana foana ohatra hoe tonga dia azo vola be ianao hoe hotahina ianao hoe dia izay foana ny votoatiny ao anatin'ilay fampianarana mandra-patapitra ilay izy izany dia tsy misy hay-panahy mihitsy ny ao anatin'izay tsy misy zava-panahy izany fa ny tontolony ety ambonin'ny tany ihany ny torin'ilay olona fa ny any an-danitra tsy mba hatoriny an'olona mihitsy ny lalana miditra any fa ny lalana andehanana azahoana harena eto an-tany ihany no hatoriny an'olona ao amin'ilay fiangonana. Dia eo ihany koa ny fahatelo manarakaraka an'izay dia misy koa ny fiangonana atao hoe fiangonana moa izany fahalalantsika azy fa ny fiangonana moa dia fantatsika tsara hoe olombelona izany fiangonana izany fitambaran'ny olona maromaro natao hoe fiangonana dia tsika moa amin'ny fiangonana dia samy misy hoe manana anarany hoe atsy fiangonana izao sy fiangonana izao fa Andriamanitra izay toriana nefa dia iray ihany fa misy ny fiangonana tsika izao mamaky tenin'Andriamanitra dia amin'ny baiboly tsika no mahalala ny marina sy ny diso dia misy nefa ny fiangonana mpanjara-pivavahana ireny mamokatra boky iray izy izany hoe tonga izany dia tsy misy baiboly ao anatin'izay fiangonana izay fa iny boky nosoratany iny no entiny mampianatra ny olona ao dia ny voasoratra ao anefa arakaraka izay nitondra an'ilay fanahana azy hanangana an'io fiangonana io no ao anatin'ilay boky soratany dia teneniny olona hoe ohatrany hoe diso ny baiboly fa io no izy dia iny ihany no hamasoany ao anatin'ny sainy olona iny fampianarana ao anatin'iny boky iny dia lasa tsy mahalala ny fahamarinana ilay olona dia izay izao dia efa diso satria fantatsika efa ny baiboly io ny fiainana io ny baiboly ihany milaza n'Andriamanitra marina milaza ny Jesosy marina ka raha misy izany boky hafa afa-tsy ny baiboly ka hoe esorina mihitsy ilay baiboly fa boky hafa mihitsy ny soratan'ny mpanjara-pivavahana dia efa tsy izy izay. Dia eo ihany koa ny manaraka tsy haiko izay nefa firy ny teneniko teo dia misy ihany koa ny mpanjara-pivavahana tsy mba izany hoe tsy misy mihitsy izany zava-panahy tsy misy zava-panahy fa ny olona tonga ao ohatra hoe mijangajanga ilay olona dia tonga ny fotoana iray izay hivoriana dia iny foana ny fiainan'ilay olona na dia efa aman-taona maro ary izy ny vavaka dia izay ihany mpijangajanga foana izy fa tsy mba misy fitenenana mihitsy satria dia izao ilay tombo-kazety ao amin'ilay
Panjara-pivavahana moa ny tombo kase raha n'izany tombo kase zany amintsika zanak'Andriamanitra dia mifanamasina. Tsy misy fanamasina ao anatin'ilay fiangonana fa ara-nofony ao. Dia rehefa zany hoe ara-nofo zany dia ny filan'ny nofo ihany no hita amin'ilay mpivavaka ao anatin'izany fiangonana zany. Ohatrany hoe lasa fahazarana fotsiny zany makany am-piangonana satria makany am-piangonana ianao mipetraka dia mitsangana fa tsy misy zava-panahy mihitsy satria ny fanamasina no mitarika ray mpitarika raha tena hoe izy dia ny fanamasin'Andriamanitra no mitarika azy ary zava-panahy be ianao azany rehefa ao anatin'izany hoe zava-panahy fiainam-panahy zany tsy te hiala mihitsy ianao rehefa tena feno fanatrehana zany fa ao anatin'ilay tsy izy tsy hitanao misy zava-panahy zany ao fa ohatran'ny paozinao mandeha ao ihany no mivoaka ao dia iny foana ny fiainanao mandritry ny andro. Dia izay angamba no ahaizako mamantatra ny hoe sandoka sy ny diso dia ny fanamasina izay fiangonana tsy misy fanamasina zany fa tarihan'ny nofo. Ary eo ihany koa faraparany amaliko an'izay dia ny hoe ny fiangonana zany ny olona zany rehefa hoe manindraindra ohatra hoe pastera satria pastera ny fahalalantsika amin'ny mpanjara-pivavahana dia ao anatin'ny toriteny koa iny pastera iny dia ny tena foana ny teneniny ny momba azy foana ny teneniny fa Jesosy tsy hita ao mihitsy zany fa ny anazy foana ny tena foana ny teneniny dia avokoa ny mpivavaka ao aminy dia manindraindra azy indraindray aza misy mandohalika miakoaka eo anatrehan'ireny mpitondra fiangonana ireny mihitsy misy vao hoe miditra ny mpanjara-pivavahana dia te hafana be dia lasa manandratra an'ilay mpitondra-pivavahana zany ny ao anatin'ilay fiangonana fa Andriamanitra tsy hita ao mihitsy na Jesosy na ndray tsy hita ao anatin'izany fiangonana zany fa ilay mpitondra-pivavahana indray no indraindraina sy irerihavana ary tena hoe miady aman'olona mihitsy vao miteniteny an'iny pastera iny ny olona dia tena mahavita miady atsena mihitsy miady any olona izay miteniteny an'iny satria anakinany be amin'ny fony ilay pastera fa Andriamanitra tsy anakinany amin'ny fony fa ilay pastera anakinany amin'ny fony. Dia izay zany dia atao hoe sandoka ihany koa ary izay rehetra hoe manohatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly zany raha mifanohatra an'izay voasoratra zany ny zavatra henon'ny sofinao ka entanina foana zany ny olona rehetra zany mba hoe hamaky baiboly fa ao ihany ny fiainana ary eo koa ny ahafantarana hoe marina na tsy marina ka raha maheno toriteny tsika dia za tena manentana mihitsy hoe mamaky baiboly dia verifieo izay rehetraren'ny sofinao raha tianao ny tena hoe andovan'izany fiainana mandrakizay zany satria zasy ianao no miantoka ny fiainana mandrakizay dia noho ny amiko sy ny aminao fa tsy amin'ny olona ary tsy olona no hampandovantsika fiainana mandrakizay fa izay nataontsika ka mila zany tsika mandinika tsara ny amin'izay dia ny ahafantaranao marina sy ny tsy marina dia baiboly ihany mila mamaky an'io isan'andro dia mangataka ny fanamasina fa raha tsy misy fanamasina koa ianao na hamaky baiboly azy dia tsy ho fantatrao mihitsy ny marina. Dia voninahitra ho an'i Jesosy dia mankasitraka indrindra nao izay nihaino dia mankasitraka ihany koa ny tompona andraikitra ho ampitombona ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Halleluja. Ja, mankasitraka fiainanao rahavavy toy indray izay valy ny fanontaniana toy izay dia mino fa nandray mazava tsara asika ny valiny ny fanontaniana izay napetraka. Io averina foana moa hoe tsy hoentina hitsaratsarana olona fa hampahafantarana anao, hampahiratana ny masonao hoe aiza io tongotra io no mijadoka, aiza ny toerana misy anao rehefa lahady, inona ny iainanao anatina vondrana iray miaina tanteraka milamina amin'ny zavatra ny tany ve ianao osa mba misy ihany na mba kely aza ny fieritreretana hoe mbola misy fiainana aneo ambadika ty fiainana mahafinaritra be ty dia tsy aiza izany fa any amin'i Jesosy Kristy. Ka izany indrindra ny atony hitondrana ny reto fanontaniana izay mivoaka eto reto hitantsika araka ny teny rahavavy teo dia teny izy hoe ny tombo-kase amin'ny vola ozy izy dia fantatra mihitsy hoe ty izy ty tsy izy rehefa mijery tsara ny vola iny ianao. Sika rehefa mitazona vola dia angaina kely misy aloha dia jerena maso anankiroa hoe tena ahoana ary ty normal ve ty izy ve ty sa tsy izy ataonao ahoana koa zany nampahafantatra an'izay tsy izy eo aminao izay raha ny zava-panahy eto andresaka ny vola ingainao masonao anankiroa misy ny hijerevanao azy. Ianao tsy mijery vola amin'ny analan'ny tanana fa masona hitanao an'izany, masonao koa eto no ampijerenanao, masonao eto no mila sokafana jereo tsara.
ny fiangonana misy anao ve miaina amin'ny zava-panahy ary miaina misy an'ilay tombo kase ve ao satria araka ny teny vavy teo hoe miditra ao izy ny ataony ihany mivoaka ao izy dia ny ataony teo ihany no mbola ataony izany hoe tsisy fiovana satria tsisy fanahy masina nanafaka azy na nandresy lahatra azy dia anjarantsika no mahafantatra mijery tsara mila mijery tsara zany ianao mba hafantaranao an'izay ia ndao ary mbola misy aravavintsika koa mbola vonona koa izy hitondra ny valin'ny fanontaniana izay napetraka dia ianao ihany koa mbola entanina hatrany raha mba misy fanirianao mba hitondra valin'ny fanontaniana dia afaka manoratra eo ambanin'ity ianao izay hoentina tsy hoentina hifandirana na ifampisaratsarana fa tena hoe ampitiavana no hitondrana an'izao anjara-biriky zao mbola loso fanerana averintsika foana izay ndao aloha raintsika ampitiavana ny rahavavy mihaino finaritra ary atolotra anao rahavavy ny fitenenana dia mbola faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho misika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tomposika amen dia misaotra ny tompo mandrakariva isika satria mbola velonaina misaotra anazy ihany koa mbola afaka mifampitafa amin'ny anarany ary makasitraka feno ny tompon'andraikitra nanome ny fitenenana ary nanome ny fanontaniana ihany koa ny miteny hoe inona ny atao hoe sandoka sy ny fisehony ny sandoka moa dia misy karazana maro na hoe mizara roa ao ny sandoka ara-panahy dia ihany koa ny sandoka ara-nofo. Ny sandoka ara-nofo dia ny fananana, ohatra fananana ny ray aman-dreny dia ny zanaka efa te handova sahady dia mangalatra signatira izy. Ny vola ihany koa dia afaka atao sandoka izy atao photocopie fotsiny izy dia efa azo atao ihany koa ny manao ohatran'izany fa kosa raha trasa ianao sanatrian'ny vava dia any prison fa mbola miaina ianao mbola afaka misotro rano ianao mbola anateran'olo sakafo ianao fa raha amin'ny ara-panahy kosa ny sandoka ny fisehon'izay dia rasy ny fiatraikany makany amin'ny helo sa hisy agnome rano koa any ary fizaliana mandrakizay dia no raisiko eto zao dia Esau sy Jakoba. I Jakoba nangalatra ny fizokiana na hoe ny sandoka ny fizokiana satria irainy dia efa sy mahasintsony efa atitra izy dia hisy odrano any Esau sy Jakoba. Dia Esau havolona zany hoe misy volo fa i Jakoba sa misy dia voahanteha hihaza aloha ny zavatra tiandrainy dia nefa i Jakoba noho n'izy te hisandoka dia nalaky ny verina izy ary volom-biby nataony fitafiny tamin'izay fotoana izao. Raha tena liana isika ny amin'izany dia vakio ny Genesisy 7:20 dia ny raisiko ny 2:20 fa isika rehetra vakio mihisy hatramin'ny 1 hatramin'ny farany dia mazava tsara ny tantarany Esau sy Jakoba ny momba ny siodrano te haka fitondrana akeriny dia ny sandoka i Jakoba. Dia tahaka an'izany koa izasy ianao ato amin'ny fitoriana ny filazany tsara maro ny kristianina sandoka. Olazako fotsiny zao hoe misy ny tena kristianina ary misy ny mitondra ny anarana fotsiny hoe kristianina. Efa sandoka zay alahady fotsiny izy ny tonga ampiangonana. Tonga indray ny alahady dia any ampiangonana. Nefa rehefa tonga ny alasinainy mangalatra koa ho izay fitenenana zay. Dia nefa rasy petraka be zany hoe zary le fanahitsika ao anatin'izany. Ka ny raisiko eto araka ny efa nivoalazako teo dia Genesisy 7:20 ny 2:20 fa sy vakiko daholo fa ny raisiko eto dia hoe Isaka rainy ny feo dia feony Jakoba fa ny tanany dia tanany Esau. Zay zany ny fandrenesany Isaka rainy reo anazy. Isaka moa zany no raindry zareo.
dia ho raisiko ilay hoe feo isika kristianina. Rehefa mahay tenin'Andriamanitra isika dia lasa isika tonga dia andirekta, YouTube sy ny sisa. Fa sy mba fantatra isika kosa ny hoe mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina ve sa akory. Ka mamoha isika kristianina rehetra amin'izao vaninandro farany izao. Tena mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina ve isika sa manao rotinina fotsiny hoe kristianina lahady. Ka raha tena kristianina koa isika dia kapitarika marina fa sy hoe sandoka, dia misy ny fitomboana ao anatiny olona izay tarinao na fiangonana io na grupy. Ary raha sy sandoka ianao dia mitory ny famonjena fibebahana. Fa ny sandoka kosa, satria izay ry tena hamafisony entiny hoe inona ny atao hoe sandoka ary ny fisehony. Ny sandoka manentana olona izy hameny fiangona fotsiny ary na grupy. Dia ny tena toriany dia ny fitahina, satria ny olona amin'izao mahay ny endrina, zany hoe sisy atao sony sisy fidiram-bola ka te hazo vola dia lasa rehetra mirodorodo any amin'ny fiangonana na grupy izay mitory ny fitahina. Sy misy maharasy ny fitahina, fa ny fitahina dia eto an-tany hany anofo fa ny fanahin'ireo olona taresika ireo ary mba aiza. Ary dia mandeha ny fitoriana any amin'ny marika 16 hoe mandeha any amin'izao tontolo izao mitoriana filazan'ny sara amin'ny olombelona rehetra, dia lasa tokoa mitory fa sy mitory ny fibebahana, sy mitory ny famonjena, dia sandoka ny ao anatin'izany. Ary rehefa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ihany koa ianao hoe efa natao batisa, kanefa ianao sy misy fitomboany, mbola mizangazanga, zany hoe sy miala amin'ny fahazaran-drasy, dia mbola misandoka ihany koa izay. Maloto ny akanjo mpanahy, sandoka ihany koa ny ao anatin'izany. Mba manao izao fifadiakanina izao, mivavaka isanandro fa sy mitombo, dia misandoka ny anaran'ny Kristy isika hoe izaho kristianina, izaho efa katakista, izaho dekona, izaho mpiandry. Kanefa sy misy fitomboana ny fiainany, olana lava ny ainany ary be kritika fiainan'olona, nefa efa ao amin'i Jesosy izy dia misandoka izay. Rehefa ny nofo no manjaka sy mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina dia efa sandoka izay. Fa raha sy sandoka ianao dia tanteraka aminao ny teny fikasan'Andriamanitra ary tanteraka amintsika ihany koa ny namirongany asika, satria izay ny namirongany asika sy ny tarihany asika ary ny asoany asika ihany koa, satria izy dia ny teniny any amin'ny Jaona 15:16 raha sy diso ny fitadiako hoe fa ianareo no nifidy fa izaho ro nifidy ianareo. Kanefa isika zavatra hafa ny tenenisika, ary misy misandoka anarana mihitsy noho izaho noho izy, dia efa mitondra ny anarana aty aminay no misy an'i Jesosy. Nefa Jesosy dia miteny izy hoe naiza izy iangonany 2 na 3 dia eo afovoany manambara an'izany ny any amin'ny Matteo 18:20. Ary na ia zany ry Jesosika ny tompo dia eo izy, misy asika na any toalety ary ao izy, fa sa hoe aty aminay aroy raha izany no atao, izany no Mesia. Mitondra ny anarany dia sandoka ihany koa zany. Ka noho izany mamoha ny kristianina rehetra amin'izao vaninandro farany izao aoka mba tena hifoha ny ara-panahy isika, aoka mba tena hizoro isika, aoka mba hiala amin'ny sandoka rehetra, ka hamoha ny olona izay tarihina ary hamoha ny olona izay mbola any amin'izao tontolo izao, zany hoe hanangona ny olona ny ondrin'Andriamanitra ho ao ambala iray. Aoka hizoro ka hiala amin'ny sandoka rehetra fa tsara Jesosy. Andramo izy ka izahao
fa sara Jehova. Ka noho izany aoka isika handiny tena manomboka anio. Mamoha ny kristianina rehetra aoka mba tena ifoha ny ara-panahsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mila mantiny tena isika amin'izao vaninandro farany izao. Aiza ny toerana misy isika? Tena kristianina ao amin'i Jesosy ny kôtaky tamin'ny isan'andro ve isika sa kristianina lahady fotsiny misandoka ny anarany hoe izaho kristianina kanefa ny fosika manalavitra azy. Jerena aty ivelany isika dia tena kristianina kanefa ny fosika misandoka. Ka noho izany mila miova isika ao anatin'izany raha sa te ho anisan'ny sandoka. Satria rasy ny fisehon'izany ny fotoana lany, ny famonjena sy haza fizaliana mandrakizay. Zay ny tena fisehon'ny sandoka zany fizaliana mandrakizay. Dia ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra fa ny fiadanany kosa ho amintsika tsirairay avy dia mbola manentana asika hatrany hatrany ny fiomanana ho any an-danitra hanao zemma ny pazy mba ho hitasika izay manaraka eo indray dia omeko ny tompona andraikitra indray ara ny fitenenana dia samy tahin'ny tompo daholo. Amen. Amen. Ya, makasitraka anao rahavavy nitondra izay valin'ny fanontaniana izay, makasitraka anareo mirahavavy. Ya, araka ny teniny teo dia momba ny nofo sy ny ato amin'ny ara-panahy izay misy mampiavaka azy ireo ary misy endriny fisandohana avokoa. Dia anjarantsika no mandray ny tokony ho raisina manoloana an'ireo valin'ny fanontaniana izay nentindreto rahavavy teo ireo satria dia misy azo raisina sady mitombina. Tsy ilay hoe azo raisina fa tsy mitombina fa azo raisina sady mitombina. Ka izay mitombina ao anatin'ilay izy dia raiso an-tanandroa ary akatoavo satria sika no mahazo tombony manoloana an'ilay fankatoavantsika izany. Somary misy anapiko kely an'ilay tenin'ny rahavavy teo amin'ilay hoe ohatrany hoe miaina ao anatin'ny nofo ilay olona fa tsy misy fitomboana zany azafady. Ya, tsy misy fitomboana. Eto dia tsara fantarina foana zany ho antsika rehetra izay miaina ao amin'ny Kristina koa hoe kristianina dia fataro feanao rehefa tamin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy dia mila mandeha miadana amin'izay ianao mandeha tsikelikely amin'izay atao amin'ny tompo tsy varim-bariana amin'ny zavapoana ka hahatonga anao ho voatenin'ny olona ao aorianan'izay hoe misandoka mitondra ny tenan'i Kristy nefa tsisy fandrosoana. Zany hoe miankina amin'ny tsirairay avokoa zany ny fandrosoana ao amin'ny tompo. Io zany tsy avy hatrany dia hoe nanaiky ny tompo androany dia izy ny tompoka dia izaho zany zanaka dia mipetrapetraka dia satria efa izay zany dia vovonja mila mandeha tsikelikely, mila mandroso ianao. Salandray aman-dreny eo amin'ny nivon-tokantrano ihany hoe mikarakara ny didiny ny didindray aman-dreny dia mampitafy, manome sakafo, mampianatra sy ny sisa izay fantany hampitombo ny zanany io. Izay ny didindray aman-dreny fa ny zanaka koa ao anatin'izay mila miaina tsara izy ary mankatoa ao anatin'ny fikarakarana ray aman-dreny. Ohatran'izany ihany koa ny any anivon'ny fivoriam-bavaka rehetra, fotoam-bavaka rehetra sy ny amin'ny toerana izay nampiangon'ny tompo ny olony tsirairay. Ka tsara zany tsika mahafantatra an'izay hoe zaho tenako mila mitombo koa ao anatin'izay fa tsy ho varim-bariana amin'ny zavapoana mety averin'ny fotoanako sy ny fiainam-panahiko hamatimaty ny ara-panahiko hampangatsiatsika dia mila jerenao ihany koa zany izay mba tsy ho maina ny ara-panahinao. Dia anjarantsika tsirairay avy izay nandry ny teny teo indray ara ny mandray ny tokony sahaza ao antsika dia natsipy ireny teny ireny maneho ny hendry dia averiko foana izay teny izay hoe ny fankatoavana égale fahombiazana dia hahomby tokoa ny antsika rehetra rehefa mankatoa. Dia izay sisa indray raha ny fandarana natolotra isan'ny rahavavy teto amin'ny fotoana mety indray raha sitrapon'ny tompo dia mbola izy koa ny fandarana manaraka mbola mahakasika an'ity momba ny sandoka ty ihany dia raha sitrapon'ny tompo dia mbola ho hitanao tsy ho ela izay dia raha iso ampitiavana ara ny brika kely natolotra mbo fanefena ny rindrina izay rindrina atsangana ato amin'ny tompo dia ny any anatintsika tsirairay avy izany. Samita hain'ny tompo mandehanana amin'ny fiadanan'i Kristy. Amen.